raha io sogana ianao manokana ny tompo asoavinao menao anay kehitriny ahafahanay andray afatra androany. Misy olona eto amin'ity toerana ity tianao entina lavitra, tianao tezaina amin'ny tena izy, tianao ampina amin'ny fiainany, tianao anao dingana vaovao koa amin'ny fiainany. Dia androany tompo mangataka izay mba aoka ny fanahinao masina no hibitsika amin'ny tsiraray avy, hiteny amin'ny tsiraray avy. Androany ary aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Menina iaraka tsika ao anatina afatra tsotra hoe fanalida raika amby roapolo raha ny vonina ny tsy horava fiainana ianao. Fanalahida raika amby roapolo raha tena vonina ny tsy horava fiainana ianao. Le izy zany raha lasaka anabavy amin'ny fiainana, misy zavatra tena tokony atao, misy zavatra tsy tokony avela mandehandeha ho azy. Ny olona zay azo antoka fa tsy horava fiainana dia zay karazana olona tsy avelany andehandeha ho azy ny zavatra rehetra. Mba teneno hoe tsy tokony misy zavatra mandehandeha ho azy hoe. Rehefa ao an-tranontsika isika dia misy robinet ao amin'ny douche, dia rehefa misy zavatra vaky ao aoriana ao dia misy rano mandeha ho azy. Tsarovity ny zavatra mandeha ho azy rehetra dia manimba. Noteo zany ho antsika tsiraray, ny zavatra mandeha ho azy rehetra dia manimba. Noho izany aza vela izy zavatra andeha ho azy. Rehefa misy rano mitsika eo amin'ny lavabo dia inona nataonao? Miantso mpanamboatra ianao dia amboarinao, satria ny rano rehefa sokafana ny robinet ny tokony mandeha, dia rehefa hidina ny robinet dia tokony zany. Menina dia teneno kely no akaikiny hoe tokony zany ny fiainana hoe misy zavatra tokony voafe. Fanalahida raika amby roapolo raha ohatra ianao ka vonina ianao, tena tapa-kevitra ianao hoe za tsy hopodika, za tsy ho rava. Andeha tsikelikely tsika mandritry ny tsy fantatra hoe firy andro ny laniko reto raika amby roapolo reto, fa enoy tsara dia enaro. Oabolana roa amby roapolo andiny fa sivy amby roapolo, Luka roa amby roapolo andiny fa dimy amby telopolo, ary farany raisitsika amin'ny filazantsara ny Jauna toko fa dimy amby folo andiny fa efatra amby folo ka hatramin'ny enina amby folo. Zao vaky ny ten'Andriamanitra ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mahita olona mailaka amin'ny raharahany va ianao? Eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany, fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy. Ianao zay olo zay manomboka androany. Averiko fandroany ianao zay olo zay manomboka androany. Mahita olona mailaka amin'ny raharahany va ianao? Eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany, fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy. Teneno hoe za zay olo zay hoe. Raha isika ny faharoa Romana toko fahavalo andiny fa fito amby telopolo. Aleo zay no raisitsika. Kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Aveko fandroany. Kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Jauna filazantsara ny Jauna toko fa dimy amby folo andiny fa efatra amby folo hatramin'ny fa enina amby folo. Anomboka tsika ary. Ianareo ny sakaizako raha manao zay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo, fa ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo. Satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo, tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba hareta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo zay rehetra angatahinareo. Apitsika farany Jakoba toko faharoa andiny fatelo amby roapolo. Ary tanteraka ny sokatra masina manao hoe Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana zany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Aonao izy? Natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Fanalahidy raika amby roapolo
raha mivonona ianao tsy ho rava fiainana. Voalohany indrindra dia izao, tongavy ianao sakaizan'Andriamanitra. Averiko fandroany, tongava ianao sakaizan'Andriamanitra. Rehefa hoe miresakitsika hoe sakaiza dia mieritreritra hoe namana. Fa ny zavatra ambara rehefa jerena ny dika teny fototra dia ny dikan'ilay hoe sakaiza dia midika kokoa hoe filos na hoe olona tiana. Averiko fakany, olona tiana. Zany hoe aoka ho tonga karazana olona manana fifandraisana misy fitiavana amin'Andriamanitra zasy ianao. Teny hoe fifandraisana misy fitiavana hoe. Rehefa miakatra ny dingam-pifandraisantsika amin'Andriamanitra, misy dingana telo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Averiko ho an'ny zanak'Andriamanitra dia misy dingana telo. Ny dingana voalohany dia rehefa ianao manomboka mivavaka, ianao manomboka miaraka amin'Andriamanitra, iny dingana iny antsoina hoe dingan'ny fahalalana an'Andriamanitra. Manomboka nitoriana ny filazantsara ianao dia nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao dia zay ny dingana voalohany. Eo ianao ilay manomboka mivavaka. Averiko eo ianao ilay manomboka mivavaka, manomboka resy lahatra ianao dia nibebaka ianao dia lasa manomboka miaraka amin'ny tompo ianao dia manomboka manitsy fiainana ianao hoe ty tsy mety, ty tsy mety, dia tsy ataoko intsony. Ny dingana faharoa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia ny dingan'ny mpianatra. Ny dingan'ny mpianatra indray dia izao, manomboka miditra lalina kokoa miaraka amin'ny fanoloran-teny ianao, manomboka miditra ao anatina fanompona ianao, manomboka manompo an'Andriamanitra, manomboka manana anjara asa ao am-piangonana, anjara andraikitra ao am-piangonana. Dikan'iny efa mba manomboka miakatra ho mpianatra ianao. Ny voalohany ho ihany zany dia le hoe dingan'ny mahalala an'Andriamanitra. Le mahalala an'Andriamanitra le olona mivavaka. Tonga izy ao am-piangonana dia mivavaka izy, manomboka mahalala an'Andriamanitra, efa tsara zany. Manomboka manitsy fiainana hoe ty mety dia ty kosa tsy tokony ataoko, efa tsara zany. Fa misy tsaratsara kokoa noho ilay izy. Ny dingana faharoa dia ilay tsaratsara kokoa noho izy dia hoe dingan'ny mpianatra. Manomboka miditra lalina ianao ao anaty fanoloran-tena, manomboka lasa tahaka ny mpianatra mandray andraikitra ianao ny ivon'ny fiangonana, manana anjara fanompona ianao, lasa manomboka mitady vokatra ho an'Andriamanitra ianao hoe za tsy mipetraka fotsiny fa za manomboka mitady vokatra ho an'Andriamanitra. Eto ianao le manomboka mimatotra ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Eto ianao le karazan'le hoe lasa amin'ny ara-bolanao manao ampafolo-karena ianao, amin'ny fotoananao manoka teny ianao anompony. Amen. Ny dingana fahatelo zay dingana zay resahantsika, ty dingana fahatelo ty eto ianao le manomboka tsy afaka norava-tsony amin'ny fiainana. Inona le dingana? Efa lasa dingan'ny fiarahana amin'Andriamanitra misy fitiavana ianao, lasa tia an'Andriamanitra ianao, lasa sady zanaka ianao no sakaiza. Ny olona rehetra dia mahalala an'ity, be dia be ny zanaka ao an-trano, fa misy akaikikay kokoa ny dada sy neny. Tsy hoe manafaka dada sy neny, fa misy ray atokisany kokoa ao. Zay fanteraka rehetra dia mahalala an'izany. Rehefa mialehibe ny zanaka ao dia lasa ohatrany hoe namanao mihitsy izy miatrika fiainana. Zay vele izy zay fanteraka rehetrarehetra. Ato ianao le fa lasa fanoloran-tena ianao, efa fanoloran-tena amin'ny fitiavana. Amin'ny dingana fahatelo ianao rehefa sakaiza ianao dia olona efa mifanaiky amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Zany hoe fiarahana misy fifanekena, ka tsy afaka nopodika fiainana zany ianao raha tonga amin'ny dingana fahatelo eo. Voalohany ho isika mahalala an'Andriamanitra, faharoa ho isika mpianatra, efa mba misy dingana zany. Ny fahatelo ho isika dia mifankatia amin'Andriamanitra. Inona ny tombony rehefa tonga amin'ity dingana fahatelo ty ianao? Ny tombony rehefa dingana fahatelo ianao dia ambarany Jaona 5:5 hatramin'ny
andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny fahenina amby folo hoe jona dimy amby folo andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny fahenina amby folo manao hoe ianareo sakaizako a raha manao arak'izay andidiko anareo tsy ataoko hoe mpanombotsony ianareo fa mpanombo tsy mahalala zay ataon'ny tompony nefa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo tsy ianareo no nifidy aho fa izaho nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amo ary mba hareta ny vokatrareo mba homeny ray ianareo zay rehetra angatahinareo zany hoe rehefa tonga amin'ilay sakaiza ianao sakaizan'Andriamanitra dia ao ianao le manomboka lasa olon'ny révélation olon'ny fanambarana olona mahalala omen'Andriamanitra tsy ambaratelo sy fanalahidy zay tsy hain'ny olona zavatra tsy takatr'olona zavatra tsy ainan'ny olona ny antsoina hoe révélation dia zao zavatra mety hoe tenenina ihany fa toerin'ny hafa fa rehefa tonga ao aminao le izy dia azonao kokoa iainanao kokoa ary ahitanao vokatra sokafan'Andriamanitra ny sainao ahatakatra ny teniny satria maninona ny fahatakarana hoy pasteur Rijaka Andrianandianina zay no mampakatra amin'ny fiainana amen lasaka anabavy raha te hiakatra ianao amin'ny fiainana dia aoka ianao olon'ny fahatakarana samy mandray tenin'Andriamanitra zao ihany fa ny ianao a hafa mihitsy fandraisanao azy voavoateny le teny dia ohatrany anatin'ny fonao any misy zavatra miteny aminao hoe zay le izy be dia be ny olona manohitra ny ivelany fa ao anatinao misy miteny hoe zay le izy zay atao dia ianao lasa manao an'le izy dia mahita vokatra amin'le izy zany natsoina hoe révélation rehefa révélen'Andriamanitra aminao zavatra anankiray hoe ambaran'Andriamanitra aminao zavatra anankiray ao anatinao misy manao hoe amen ao anatinao lasa misy zavatra tsy tomba ekinao tsony fosiny hoe wow zany kely izy tamin'ny niakinandro io niaraka tamin'ny évangéliste Dag zay niaina karazana révélation be dia be hoe Andriamanitra zany tokoa kely izy nialalanao fa miteny aminao ny tompo dia ny tena marina mirévélé zavatra ao anatinao izy miteny aminao izy hoe ty le tena izy misy olona mandray olona roa mandray teny mitovy fa ny anankiray irévélena n'le izy ny anankiray kosa mbola tsy révélena le tsy révélena manohitra mandalo fotsiny le teny fa le olona irévélen'Andriamanitra le teny kosa mandray any anatiny ihany hoe wow ekeko zany zay le tena izy dia lasa manomboka ekeny sy misy vokatra eo amin'ny fiainany le teny za mba manono hoe manomboka androany ho karazana olona mora mandray révélation ianao révélen'Andriamanitra aminao aneny teny ka manomboka ahita vokatra ianao ao anatinao ao mihitsy aoka ianao anao amen na mafy amen no manaraka kalasaka anabavy dia zao hoy izy hoe angatao zay rehetra raha manao arak'izay ndidiko anao tsy ataoko hoe mpanompo tsonaka fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompo nefa ataoko hoe sakaizanareo satria zay reko tamin'ny tompo satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo tsy anareo nifidy aho fa izaho nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary ahareta ny vokatrareo mba homeny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona rehefa miakatra le dingana manaraka ianao hoe lasa sakaizan'Andriamanitra dia lasa manomboka olon'ny valombavaka ianao mba homeny ray anareo izy zay rehetra angatahinareo raha te hiaina isika anatin'ny tontolo ny valombavaka dia aza mionona aminy hoe za efa manomboka mivavaka aza manomboka aminy hoe za efa manomboka manompo fa miakara lalindalina kokoa tongava am'le hoe za sakaizan'Andriamanitra tongava am'le inona hoy aho za tena manonona misy olona eto amin'ity toerana ity tena miresaka amin'ny mihitsy Andriamanitra hoe ok zay io toerana hoe fa miakara teny olona manao mamenina mafy ahako ny fahatelo rehefa miaina zany teboko zany miaraka amin'Andriamanitra ianao dia hoy izy hoe za no tsy anareo nifidy aho fa za no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amo ary aharetany vokatrareo rehefa miakatra ianao ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra lasa sakaizan'Andriamanitra dia rehefa hifidy olona manaraka Andriamanitra ho irahany
rehefa hifidy olona manaraka Andriamanitra hamoa enoy tsara hamoa ary tsy hoe hamoa vetivety fa hahareta ny vokatrareo dia ny olona ho fidiny dia izay olona tafakatra amin'ilay dingana hoe sakaiza mba ho enao ane izay ho fidin'Andriamanitra isy vokatra zay aveko fandroany ianao ane izay ho fidin'Andriamanitra isy vokatra zay hoe amin'ny anaran'i Jesosy tena mivavaka hoe tena ho ao anatinao zany teny zany hoe mba iza zay olona zay tsy anareo ny fidy aho izy fa zany ny fidy anareo betsaka zany ny olona te havokatra te hanantona fa izao alasaka anabavy enoy tsara ty ny antsoina hoe sakaiza olona mifandray-am-po olona misy fifankatiavana satria ny fototra le teny hoe sakaiza tsy hoe ny namany fa filos zay nanao filozofia dia mahalala hoe filos amour sophie na hoe sophia sagesse philosophie amour de la sagesse zany hoe lay dingana fahatelo zany dia dingany fitiavana ifonako amintsika tsararay avy zay olona eny an-dalana rehetra dia tianao daholo alasaka anabavy io ny lalàna ny fitiavana dia zao tsy ny olona rehetra no avelanao anoroka anao eny an-dalana teneniko eno akaikiny hoe tsy ny olona rehetra no avelanao anoroka anao eny an-dalana hoe alasaka anabavy io miekara raha tianao ny tsy ho rava fiainana miekara ao amin'ilay dingana hoe mifankatia amin'Andriamanitra tsy hoe mahalala an'Andriamanitra fotsiny ka hoe manomboka mivavaka tsy hoe manomboka miakatra ianao hoe mpianatra ny tompo tsara mpianatra ny tompo fa ny tena secret alasaka anabavy dia miaina ny ainan'ny Abrahama Jehova dia niantson'ny Abrahama hoe sakaizany teneniny eo akaikinao hoe mila manana relation misy fitiavana amin'Andriamanitra hoe